Fandaranao Gazava amin'ity ry piano ajaina dia nararotina mihitsy mifandalovan'ny filohan'ny programma nandrantana ny rarina ny hoe Pro ANR ao Fianaratsoa. Ao Fianaratsoa satria raha malala ihany koa Fianaratsoa ny toe-javatra misy na ny ara-politika na ny ara-tsosialy na ny ara-toekarena ka mba samby tsisy ho tompotrano miono dia mahatsara zava ny fahatongavany eto ary dia natsoina eto eto Fandaranao Gazava izy mba ilaza ny vaovao tena marina sy ny zava-misy rehetrarehetra sy ny fanontaniana izay mety ho apetraka aminy ka maliny eto Andriamatoa Goulamali izy no filohan'ny Pro ANR na ny atao hoe programma nandratana angariny ao Fianaratsoa ao. Mirabanao tompo tonga soa eto amin'ny Fandarana Gazava dia mirabanao ihany koa tratry ny taona fa zay ianao vao mba niditra teto amin'ity Fandarana Gazava ity. Mirabanao namana Mamy Patrika, mirahaba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra tsy baky volo zay manaraka ny Fandaharana Gazava amin'izao antoandro izao ary mirahaba ihany koa ny vahoaka malagasy tratry ny taona satria izao koa vao mitafa miaraka amin'ny namana Patrika atao amin'ny Viva Radio. Fanontaniana fotsiny hoe fanontaniana voaloha mena lanja ny any amin'ny faritra misy anareo any Fianaratsoa inona marina tokony tena vaovao fa dia malaza hoe mafana izy io indrindrandrindra ny ara-politika sy ny ara-tsosialy afaka mba resaresana vetivety ve tompo. Ia, azo lazaina ary tsy diso zay fanontaniana sy resaka mandeha mahakasika ny Fianaratsoa zay satria mafana dia mafana tokoa ny ao Fianaratsoa amin'izao indrindrandrindra ny ara-politika ao ihany koa ny ara-tsosialy dia ny resaka tsy filaminana ao anatin'ny fiarahamonina indrindra ny insécurité zay tena mirongatra dia mirongatra fa alohan'izay angambany dia ny resaka politika no ho lazaiko satria dia malaza eran'ny Madagasikara ty fa reny vohitry ny HVM ny ao Fianaratsoa dia eto milaza fa efa nahalala isika tamin'ny fidanana be ny tanàna farany teo fa lany ny mapara ary lany tena lany fa tsy mba hoe lany nangalarina ny vato ka dikan'izay mba menatra isika mba mijereva hoe ahoana marina ny tena resultat tamin'ny be ny tanàna farany teo fa nohony hoe mapara be fandeferana be fitiavana araky ny devise ny mapara dia izay no nahatonga ny mapara nandefitra fa mbola ho tratra zany fandresena zany amin'ny 2018 fa aza miteny ary aza misahy miteny ianareo fa reny vohitry ny HVM ny ao Fianaratsoa fa reny vohitry ny mapara ny tena marina zay no ahafahana milaza azy ary afaka manontany isika ny vahoaka hoe marina ve zany sa tsy marina ary nanaporofan'izany ny fividianana be ny tanàna farany teo. Marina ihany koa ve fa misy toe-javatra famaofao amin'ny ao anatin'ny HVM ao vaovao mivoaka manko izy Andriamatoa Goulamali hoe vaovao mivoaka zany dia hoe misy ny solombavambahoaka zany hoe miala tsikelikely amin'ny HVM zany ny sasany dia misy solombavambahoaka niala amin'ny HVM ankehitriny efa sénateur any Fianaratsoa zany dia mifampitady mivoaka tamin'ny gazety zany mifampitady mafy amin'ny solombavambahoaka io asa mba azonao resadresana hoe manako vaovao momba zay ve no mba malina ampiaito. Ia, io moa ny resaka olana ao anatin'ny HVM dia efa fantatra hatramin'izay satria ny nahatonga ny olona hiditra ao anatin'io dia tsy faharesen-dahatra fa misy ny sasany mitady toerana, misy ny sasany tsy ao anatin'ny fitiavana no anarahana ny antoko politika HVM fa noho ny fitiavan-toerana sy ny fitiavan-tena ka ao anatin'izay misy koa ireo sasany député izay tsy resy lahatra intsony amin'ny firehakevitra sy ny fotokevitra hijoroan'ny HVM hanika miala tsy ho HVM tsy ho mpanohana amin'ny fitondrana ireny député ireny dia enjely ary atao hazalambo mihitsy nefa tokony tsy homena tsiny reny député ireny raha ohatra ka misy zavatra hitany ka tsy mety ao anatin'le HVM ka hitsoakan-daharana izy hitady an'izay mahasoa azy. Mbola hijanona kely ao anatin'izay ara-politika izay ihany tsika Andriamatoa Goulamali
fanontaniana apetraka aminao no hoe manahoana ny fijerinao raha miresaka ara-politika toetra raha misy eto amin'ny tany sy raha ny ara-politika zany resahana ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena ao anatin'izao repoblika fahefatra zao tompoko. Ao anatin'ny repoblika fahefatra zay efa taona misimisy taona hiany no ny tantana ny fanjakana misy am'izao fotoana izao ny fitondrana mahatsapa ny vahoaka eran'ny Madagasikara izany satria ny tena mandeha any avaratra atsimo afovoantany mitaraina ny vahoaka satria dia mijaly miakatra ny vidim-piainana ny vary ny tsy fandriampahalemana tena mirongatra zay tsy izy ka manoloanan'izany dia amin'ny mahavahoaka malagasy amin'ny maha olom-pirenena mahita ny tena fa tena tsy mandeha zao raha-pirenena zao tsy mahavita intsony mamaha ny olana ny vahoaka malagasy ny mpitondra ankehitriny. Misy olona nefa mahavaovahana io fa mbola andrasatsika ny fotoana zay amin'ny mahamety azy amin'izay fotoana zay tsika no hatolotra hoe ity no mahavaovaha an'izany olana zany. Okazava zany fa raha milatsaka filoham-pirenena ny président Andry Rajoelina ny filohan'ny tetezana hita teo aloha dia isan'ny manohana azy tanteraka ny programme anandratana-ngary ny ProNR. Zato isan-jato mihitsy ary tsara zay fanontanianao zay namanama amin'ny Patrika manohana zato isan-jato ny fikambanana ProNR any Fianarantsoa izay anisan'ny be da be indrindra koa satria efa any amin'ny 4,000 ny tanora ao Fianarantsoa ao miaradia amin'ny Andry Rajoelina sy mikambana ao anatin'ny fikambanana ProNR 4,000 tanora io miaradia amin'ny Andry Rajoelina ary tsy mandainga mihitsy fa afaka visitena zany any amin'ny groupe ProNR Matsihatra ambony afaka jerena akaiky zany fa ireo tanora ireo no hampitandrina ny mpangala-bato hanara-maso ny vato ny ProNR ny Andry Rajoelina. Matoko lamaliny resaka alabato sy ny resaka fifidianana ianao tsezazeza tsy atra tokoko hoe endrika manao ahoana ny fahitanareo ny hoe tokony hikarakarana ny fifidianana. Ny tokony hikarakarana ny fifidianana dia tokony atao daholy ny herivelona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena fa raha ny senita fotsiny no hikarakarana io dia ataoko hoe mety hisy savorovoro ny eto amin'ny valim-pifidianana satria iarahantsika mahalala foana fa rehefa misy ny zavatra ohatran'ireny dia tsy maintsy ny candidat-mpanjakana hiany no tsy maintsy ilaniana. Ianao zany miaia mihitsy hoe tsy azo antoka ny senita. Tsy azo antoka ny senita aloha raha amin'izao fandehan-javatra zao fa tokony manangana zavatra vaovao manangana herivelona vaovao dia ao daholo ny antoko politika rehetrarehetra amin'izay hampisy ny fitokisana amin'ny vahoaka malagasy hoe efa atao daholo ny solotenanareo ka io no rafitra vaovao atsangatsika handrindra sy handamina ny fifidianana. Mila fanarenana ifotony koa zany. Mila fanarenana ifotony dia tena mila. Raha manao fanarenana ifotony zany izy Andry Matoko-Lamali mety hihemitra hatramin'ny fifidianana. Raha mihemitra anatin'ny fifidianana izy ka hahatsara zavatra tsy maninona fa raha ohatra ka tsy hahatsara zavatra ny hanemorana ny fifidianana efa mijaly kosa ny vahoaka amin'izao fotoana izao hoe tokony hiroso ny fifidianana isika fa satria raha ny tena mety ary raha tena hendry ny fitondrana dia tokony haroso aloha be mihitsy ny fifidianana amin'izay hahovoavaha ny olona ny vahoaka malagasy satria tena miaina ao anatin'ny haterena sy ny fijaliana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Miay ihany mpanao politika, miay ihany fiarahamonim-pirenena, miay ihany ny vahoaka malagasy hoe atahorana mety isy mety sy mbola namarina aloha tsika hoe mety isy niny aminao manahoana raha sanatria mivava ka misy zay resaka nin'izay. Efa nisy io tamin'ny fotoan'andro tamin'ny filatsahan'ny filoha Andry Rajoelina tamin'izay fotoana zay dia napetraka ny nini dia nanapirofo ny filoha Rajoelina tamin'izay fotoana zay hoe tia tanindrazana ho leveriko izany raha ohatra ka izay no tadiavin'ny vahoaka malagasy fa hanapirofoko ny fitiavako azy ireo sy ny fitiavako ny tanindrazako dia hanaiky an'izany nini zany aho fa raha ohatra ka amin'izao fotoana izao kosa no mbola haverina izany nini izany dia tsy manaiky izahay tanora tsy manaiky izahay vahoaka malagasy fa tsy maintsy mirotsaka i Andry Rajoelina na iza ho faly na iza tsy ho faly satria dia efa mitady tsy izahay
no mitady azy fa ny vahoaka rehetra tsy zaho rery tompoko, tsy zaho zay mivahiny ato irery no mitady azy, fa ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo no mitady ny filohany Rajoelina hoe mirotsaha ianao président fa mijaly zahay, miainao anatin'ny aiziny zahay, miainao anatin'ny embouteillage zahay président, miainao anatin'ny loto zahay ka mitady anao zahay président. Tsy manao propagande fa mampita ny resaka ataon'ny vahoaka malagasy amin'ny tena koa, de zay mampitaiko hoe zao daholy no zavatra resafin'ny vahoaka malagasy amiko ny fitarainana zay hoe ampitao any amin'ny président, ampitao amin'ny vivahany fa izao sy zao ny fitarainanay président, dia mba hoentiko aty zany fitarainan'ny vahoaka zany, fa tsy hoe manao propagandy tompoko. Zay zany le fahavononanareo anandratra ny rariny. Zay le fahavononana anandratra ny rariny, satria le rariny tsy mihetsy ary tena tsy hita mihitsy de ho asandratray zay miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Ny amaranantsika isorana betsaka ianao teto amin'ny fandarana Okazava ny vahiny androany, ary zava-dehibe zay natao hoe nandarovanao teto de niezaka izahay nanasanao fa isorana ianao tamin'izay fanasana zay, fa inona ny teny mba entinao amaranantsika so fandarana so teto? Ny teny moa zany dia ao anatin'izay programa nandratanany rariny zay mijoro ao Fianarantsoa ny tenako filohan'izany ao Fianarantsoa ao dia manohana zato isanjato ny filoha Rajoelina. Misy ny TGV, misy ny Mapara, misy ny ProNR, misy ny CSNR, petsaka ny tsaha mandeha hoe misy miady an-trano ny fikambanana zay manohana ny Andry Rajoelina. Laviko izany tsy zaho reny mandany zany, fa ny mpikambana rehetra ao dia milamina, mifanaraka tsara ary miroso makany amin'ny fanohanana ny filoha hajaina Andry Nirina Rajoelina amin'ny 24 tompoko. Tsy misy ny ady ao. Zay no hafatra amin'ny vahoaka malagasy, satria betsaka ny manely tsaha hoe efa tsy izy tsony io, efa miady reo, efa tsy mifanaraka tsony io, efa ho rava io. Laviko izany tompoko fa dia mijoro hatrany ny mpanohana azy, indrindra izy izay tohanantsika vahoaka malagasy, fa dia salama tsara izy ary vonona hirotsaka amin'ny 24 araka ny lazainy, tsisy afaka manaka anazy niza. Ny programa nandratanany rariny moa zany ny ProANR rehefa dinihana de misahana amin'ny asa sosialy fotsiny. Misahana amin'ny asa sosialy, ao ihany koa ny fanandratanany rariny izay manohana ny filohan'ny Rajoelina. Beda be koa ny asa sosialy izay nataonay tao amin'ny faritra Matsiratra Ambony iny, dia raha tsy laza aho ny fitsidihana isaky ny fokotany, ny fizarana zavatra, ao ihany koa ny famafana faobe ny fokotany, ao koa ny fitsidihana rehetrarehetra, ny fametrahana ny antenne isaky ny fokotany, satria beda be ny fokotany Fianarantsoa, misy 50 fokotany ao izay anananay antenne tanora beda be daholy isaky ny fokotany 50 ao anatin'ny Fianarantsoa. Makasitraka indrindra tompoko tamin'ny vanianao. Misaotra betsaka Mamy Patrika, misaotra betsaka koa ny Vivary, misaotra betsaka ny vahoaka malagasy naharitra ny haino hatramin'ny farany, fa dia mametraka ny veloma, mandra-pioana, mandra-pitafa tompoko, veloma tompoko.